eloka be vava ny fampiasana logiciel potika tanteraka le firenentsika loza misy fitondragna la mafia zay firenena tsy manana fenitra mazava intsony ary linalina fanjakana jolamboto zany a sy fiainana jolamboto no miasa eto amintsika. Mbola maro dia maro ireo fanontaniana mipetraka izay tsy mbola voavaly mpitantana ny gouvernement tamin'izao mahakasika ity afera Predator ity na dia manomboka betsaka ary ny faneho-kevitra mahakasika an'izany eo amin'ny tambazotran-tserasera Facebook. Notre objectif, c'est justement de pouvoir éradiquer et démanteler tout ce qui est réseau de corruption, mais surtout, nous avons démantelé le réseau de kidnapping à Madagascar. Manazava an'ity resaka logiciel Predator Files izay ity ny mpandinika sy ny mpanaraka akaikin'ny raharaham-pirenena ary indrindrindrindra mitaky ny fangaraharaana momba an'ity resaka ity amin'ny lafiny rehetra satria tsy fanajana ny lalàna velona eto Madagasikara sy fanitsakitsahana ny zo maha-olombelona no hita fa mitranga hatreto raha enoana ny fanazavana mahakasika an'ity Predator Files izay ity. Miloko tanteraka ny fomba fanaony ty gouvernement Tsaya sy Andry Rajoelina amin'ilay hoe nividy an'io logiciel Predator tsy atokisany Andry Rajoelina sy Tsay Christian mihitsy zany nivoaka malagasy ka sokiriny hatrany amin'ny fiainany privé. eloka be vava ny fampiasana logiciel io raha vao tsy manana ataontsika hoe droit eloka be vava androany ane na dia ny tena koa ary na dia nareo dia rehefa mijery telefoninareo zany nareo dia mieritreritra hoe jerevany Andry Rajoelina na mandro ary ianao zany dia mety mijery anao Andry Rajoelina mba hitantsika moa zany zavatra ohatran'izany lozany zany. Ni violation de la liberté de chacun. Nanazy dia hoe politika ahoana daholo miambelana an'ireo mpanohitra reto. Mariana avy hatrany fa efa nivoaka mazava ny proof fa nividy an'io logiciel espion io Andry Rajoelina ny taona 2024 ary efa niteny ampahibe maso ihany koa ny tenany rehefa nanao ny interview tao amin'ny France 24 sy RFI. Oui, il y avait eu un matériel d'essai qui a été rendu en France à travers cette société qui s'appelle un indicateur. C'est de l'interception légale que chaque État dans le monde entier, ils en possèdent. Tout ce que nous faisons, c'est dans un cadre légal. C'est pas un crime que Madagascar utilise les voies et moyens aussi pour protéger notre nation contre toute attaque extérieure ou intérieure et ou déstabilisation de notre pays. Raha nilaza moa ny mpitondra firenena teo aloha Andry Nirina Rajoelina fa tao anaty rafitra ara-dalàna tanteraka ny fividianana an'ity logiciel ity sy ny nampidirana azy teto Madagasikara dia mbola tsy nahafa-po ny malagasy maromaro izany valitenin'izany ary vao maika nampametra-panontaniana ny maro. Fanontaniana voalohany. Raha tena tao anaty rafitra manara-dalàna tanteraka tokoa ny fividianany fitondrana nentiny Andry Rajoelina io logiciel io tamin'ny taona 2024 dia maninona ary no nafenina tamin'ny vahoaka malagasy izany indrindra raha lazaina fa ho fiarovana ny firenena no antony nampidirana azy teto Madagasikara. Tena fiarovana ny firenena tokoa ve sa entina hitsikilovana sy anaovana fandrahonana an'ireo rehetra izay manohitra ny fitondrany toy ny Mahery Lanto Manandafy na ihany koa ilay tompony La Gazette de la Grande Île Lola Rasoamaharo sy ireo maro hafa tsy voatanisa. Io logiciel Predator dia zavatra grave, dia zavatra dangereux ka ny tokony izy koa amin'ny démocratie mandeha tsara zay nisy rapport napetraka ny parlement magnano mihitsy ny enquête parlementaire ka iegna ile zalahy io izy io tsara misy immunité azondreo tsara mikaiky anazy ane devant le parlement azova sakandegnan'izay député azova sakandegnan'izay milaza izy fa hoe ho an'ny kidnapping io fa anany mpangalatra omby na ino fa ho any mpanohitra zany nanaovana an'io ary io zany mbola misy io zao eto mandanga fotsy izy milaza hoe fa naverina agny io be loatra reo dossier maloto tamin'ny fitantanany ka manahy izy ny voany zany anyorinany nefa tsy maintsy hivoaka zany satria raha io resaka nationalité io raha ity resaka Predator ty dia raha ny tokony ho izy dia tokony miakatra haute cour de justice i Andry Rajoelina satria nandika lalàna
velona ary trahison zany amin'ny fitsokolovana ny fiainany voaka malagasy ary indrindra fakana nationalité nefa ny tena efa filoham-panjakana. Misy mpanao politika 17 no efa nogadraina nateraka ny predator. Misy orinasa 13 no efa akorontaniny predator io zany tatitra ny Amnesty International io Ny fanontaniana faharoa manaraka izany, tena lahara-pahamehana tokoa ve ho an'i Madagasikara ny fividianana an'io logiciel Predator Files io? Tsy azo ditsita mihitsy hoe fa vola aviaizany ny fividianana an'izy io, aviaiza ilay 14 millions d'euros izay tokony havaolana maro eto amin'ny firenena. Ohatra fotsiny hoe ny fanamboarana sy ny fanaovana entretien foto-drafitrasa maro eto amintsika izay lahara-pahamehana toy ny lalana simba, ny jiro sy rano, ireo sekoly izay efa simbasimba any ambanivohitra sy ny sisa. Na koa andoavana ny indemnité an'ireo mpampianatra izay mitokona matetika sy ny vatsim-pianarana ho an'ireo mpianatra eny amin'ny anjerimanontolo izay tsy maintsy mitokona foana vao mahazo an'izany. 14 millions d'euros lanina mividy logiciel. Tsy menatra izy miteny an'izany. Fantaro fa lalana zao makany Antsirabe dia misy fanamboarana. Tsy mihoatra ny 14 millions d'euros. Nefa ny lalana simba PDB. Volazo amin'ny Banque mondiale io. Dia tsy mihoatra ny 14 millions d'euros an'ny lalana makany Antsirabe, makany Tomasina mitovy amin'izany ihany koa. Dia alohan'ny Andry Rajoelina zany mividy logiciel izay anaovana fitsokolovana antsika. Ary za moa anisan'izany damba 14 millions d'euros toy izay manamboatra ny zavatra tsy mety amin'ny tany sy ny firenena. Mampalahelo zany toe-tsaina zany. Budget zany tokony fantatro daholo hoe ho anaovana an'izao ty anaovana an'izao ty sisy agnaty budget. Mbola misy fanadihadiana ho atao amin'io fa hoy za teo hoe mbola eo anareo zao dia manao sitraponareo anareo. Nagnino raha zany tsisy resaka tary amin'ny Assemblée nationale. Dia sika zany zao voaka lasa agnatin'le hoe firenena hoy izy hoe sy refesy mandidy le firenena ataontsika hoe le zilamboto zany mitondra. Mbola maro ny zavatra lahara-pahamehana eto Madagasikara kanefa logiciel izay hita fa tsy nahitana vokatsoa ny vahoaka malagasy maro anisa no vidiana tamin'ny vidiny lafo dia lafo ho tombotsoa ny olombitsy. Porofon'izany fotsiny izao ny resaka volamena izay nanjavona na koa lasa vy, ny kidnapping maro be izay tena nirongatra nandritra ny fotoana nitondran'ny Andry Rajoelina. Eo koa ny resaka zava-mahadomelina sy ireo eloka maro be nipoitra tamin'ity fitondrany ity. Raha tena entina iarovana ny firenena tokoa ilay logiciel Predator, dia fa maninona no mitombo hatrany ireo eloka sy ireo asa ratsy izay hita mitranga eto amin'ity firenena ity. Ny fanontaniana manaraka koa dia hoe tamin'ny fomba ahoana nahafahan'ny Andry Rajoelina nividy an'ity logiciel na rindram-baiko ity kanefa tsy nahazoana licence d'exportation akory araka ny fanadihadiana nataon'ny Mediapart. Ahoana no nahafahany napiditra an'izany logiciel izany teto Madagasikara ary ahoana no nahafahany nanao fanandramana an'izany logiciel izany tsy nisy fahazon-dalana, izany hoe tsy nisy firesahana na koa lalàna nandan'ny fampiasana an'io logiciel io. Ahoana no ahafahany Andry Rajoelina mandika ny lalàna any Frantsa mikasika ny fanafarana logiciel izay tsy ara-dalàna ka nampidikana teto Madagasikara. Eto zany dia manentana ny mpiray-tanindrazana amintsika any Frantsa izay efa tsy navelan'ny fidy ihany mba tokony handray an-tanana an'ity raharaha ity ka hitory an'izay vidy ary indrindra nanafatra an'izy io avy any Frantsa nankaty Madagasikara any amin'ny fitsarana any Frantsa satria voararan'ny lalàna zany zavatra nataony zany amin'ny fividanana zavatra tsy nahazoana licence. Faharoa ambin'ny folon'ny volana Oktobra zany 2023 voatenana nisy ny pirofo fa nividy an'io logiciel io i Madagasikara. Iny zany tamin'ny Nexa. Zay zany zavatra efa tsy azo ivalozana tsony fa misy pirofo ary tao amin'ny ambassade de Madagasikara tao Paris no nanaovana ny transaction dia valise diplomatique no tonga tany Madagasikara, izany hoe mifofono anatin'ny entana tsy azo savaina no tonga tany mitondra ny ilaina rehetrarehetra ahafahana manaparitaka an'io
logiciel Predator roa. Narahany zareo ny trasy avy eo dia tamin'ny volana novembre 2020. Ny olo mikorotana sahirina amin'ity corona sy ny namany ity zareo mikenikena no tonga tany Madagasikara ny ekipa Nexa. La naovan'ny zareo démonstration de force tsiklovana olona maro ilay nahatonga ny fanamborana tamin'ny été 2021 olona maro resaka coup d'état misy olona any amin'ny tsaiko any amin'ny roapolo mahery any misy roa amin'io teratany frantsay vororohy tamina zavatra voasoratra tao anatin'ny telefoniny na fifandraisana nataony tamin'ny olona mombana resaka privé. Voilà. De ny tena ny varitra zany avy eo tsy le promoteur Nexa Technologie fa orinasa anglisy Sengom Intelligence. Rehefa narahany zareo ny trasin'ity ataontsika Sengom Intelligence ty de efa hitany zareo fa efa niara-niasa talohan'io 2020 io tamin'ny Citrox sy Intelexa ny fanjakana malagasy amin'ny resaka fitsiklovana. Ity société Nexa ty française ty dia niara-niasa tamin'ny société israélienne zay amin'ny département militaire amin'ny akigny no mikarakara anazy dia io société io no nagnamoro io le logiciel Predator. De ny fiara-miasa entre lety société Nexa société française ty avec les sociétés israéliennes Intelexa ty no nahafahandreo nandafo ity logiciel espion ty amin'ny firenena maromaro ary amin'ny firenena manana tendance ataontsika hoe autoritaire na hoe dictature. Dia tsy agnatin'izegny ny Vietnam, agnatin'izegny ny Egypte ny Sisi, agnatin'izegny Madagasikara satria io zegny le raha niavoeny président Rajoelina tamin'ny le émission nataony tamin'ny France 24. Loza ho an'ny vahoaka malagasy sy Madagasikara ny fampidirana an'ity logiciel Predator file zay ity kanefa mbola maro ireo tsy tonga saina amin'izany. Nagnino logiciel Predator ty est très puissant et surtout est très dangereux. Efa tafiditra agnatin'ny téléphonenao io logiciel Predator io, ny zavatra ataony dia azo ny aspirena daholy ny donnénao, datanao zany hoe na photo, na vidéo, na message, na crypté io na tsy crypté. Izy afaka à tout moment mamelo micronao na mandefa appareil photonao azonao atao zay. Zay madangereux anazy. Sans que anao zegny au courant na mirabe amizay. Ka io Predator io manko misy fomba roe fomba fiasany. Misy le fomba voalohany zay atao hoe one click. De misy le fomba faharoe zay tegna le pire le grave dia zero click. Le fomba voalohany le one click zegny anao andifasan'ny olo le olo piratenao zegny mandefa aminao izy misy lien malveillant. Zany hoe mety ho SMS izy io, mety mail izy io, mety sary izy io, mety peu importe fa misy raha zegny cliquenao zay mahatonga izy one click. Anao mi-click ndray mandeha igny zegny misinstalle agnatin'le téléphonenao le logiciel Predator de à partir an'igny amizay izy koa fa bien installé izy io izy magnano raha jiaby tiana atao. Igny zegny araiky. Ary igny zegny tsy voafetrany ataontsika hoe firenena. Zany hoe zegny azoko atao zazy io eto en France mandefa le message am'le olo Madagasikara de irako cliquer fo raha. Ohatra hoe anao nandefasako vola amin'ny tap send hoe fa cliquer zo baka zao anao le vola. Atsika igny azo vola zegny rangana sofintsika direct cliquer tsika izy. Atsika baka tia rabojo. De misy le raiky faharoe natao hoe zero click. Zay ataontsika hoe le farany tegna grave. Le zero click zegny anao tsisy raha ny cliquenao. Tsisy raha hoe nalefan'olo taminao ny validenao na ninninino. Fa le logiciel io tonga de s'installer de façon automatique tsy hitanao izy agnatin'ny téléphonenao. Kanefa mba ahafahana magnano zay zavatra zegny dia le logiciel Predator zegny installé am'le réseau.
ny le opérateur en téléphonie io zegny zany hoe zegny agny amin'le opérateur téléphonie zegny izy ny installena de zegny olo mise connecté na mirabe amin'io réseau io na tsy olo tompony io le numéro tsy hoe ke natao ohatra zay za voalogna hoe amin'ny orange izy de mila managna asa hoe ohatra amin'ny France aty baka asa 06 na amitsika 032 angambany dia tsy maintsy zay non anao koa fa tafidriky mise connecté amin'io antenne ny réseau n'le olo io le opérateur ny installena raha io dia misoto installe izy de aparitan'le izy mifoaza ary malagasy ilaina ny mangarahary eto amin'ny tany sy ny firenena ary ny tady avintsika dia Madagasikara tany tandalana ary mijanona ho demokratika. Ny fampiasana n'io logiciel io izay tsy ao anatin'ny rafitra ara-dalàna dia midika fa efa fitondrana tsiry efesy mandidy no mitranga sy miatra eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Satria ny tegna marina zegny tsy ho an'ny intérêt national. Famitahana be vava ihany koa zany ary fanipaka tanteraka amin'ny asana filoham-pirenena. Fanjakana ny baroa, fanjakana ny oladala, fanjakana ny samby mandeha samy mitady hoe zay tiany atao amin'ity dia mandeha daholo. Dia sika zany zao voaka lasa agnatin'le hoe firenena hoy izy hoe sy refesy mandidy le firenena ataontsika hoe le zilamboto zany mitondra. Izay ny vidéo antsika androany. Aza tiany misabone amin'ny chaîne sy manao j'aime ny vidéo. Mankasitraka nijery hatramin'ny farany.